Record FM manolotra anao mandritra ty herinandro ity. Jiramaty nosoratany Andony Maraina. Arliva Nireny ilaina zoto Ziaro ny volatiana Rajoelso no anome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Efa manomboka dipotrano ny tokotany. Ndray alina sy ray andro dia tsy nisy tsara n'ilay orambe. Potiky mihavandra avokoa ny zava-maniry izay tazan'ny maso rehetra. Mihazo ny anjera daholo. Betsaka ny tranondrodana fa tsy nendram-benja ihany. Tena tsy mbola nahita ohatran'ity hatramin'izay. Tena mampiorokoditra mihitsy ry anako. Asa namana hoan'izay valim-potiany misy azy ihany. Andana ry alofa izy raha vao mitsatro orana io fa tsy tiako izy mijanona loatra ela be any an-tranon'olona any ka. Alaina mihitsy izy ka. Ny lalana neka dibo-drano e. Tsy afaka ny tomobilina tsony. Iny koa ny raharahako. Izany ny tena hoe irema olo ilay orana. Inona koa fa mbola tapaka aza ny ranoko. Za nahandro sakafo nanandrana nandefa robinet fa tsy mandeha. Tena makaleo e. Nosoa ny tatazana ranon'orana ary moa ty lasan'ny rika daholoko. Fa ahoana aloha do tena tsy misy miraharaha mihitsy ny ireo trano be dia be nyrodan'ireo e. Tena loso ty anaka. Raha misy olona tototra ny tany ao izany dia miandry an'izay ataperany ainy fotsiny. Aza mba misy eny izany. Olona tokony voavonjy dia tsy haiko hoe mbola misy lalàna ihany ve eto amintsika. Asa re. Na ho tapaka hatramin'ny ozatendanao aza. Anga misy ienonao izany eo hoe. Vanim-potoana fiforetana anaty izao. Mangina ihany dia manaiky ny zava-misy. Eo aloha ianao fa andehanao sakafo hariva. Sady ny labozia koa tsy tiana fa izay na roviana vao afaka mivoaka ato. Jereo tia ny orana vao memikija ihany ko. Areza zany. Marary be ny lohako. Andriamanitro, tena izay vao tadidiko. Miditra sy misera dia tafakatra toa izay metazy dia ilay andeha hivoaka iny tapaka ny jiro dia maizina be tampoka tato. Izay vao tsaroako. Ascenseur. Mbola atao anaty ascenseur ve zany a? Kotsoloza. Maty amalina. Tena miditsika atao anaty ascenseur a? Fonjeo! Fonjeo! Misy olona ve ao a? Tena tafahidy atao anaty ascenseur efa hatramin'ny alina zany. Fonjeo! Tena tsy misy maheno mihitsy a. Azo toa mitsikasika be ny ato izany e. Sady otrany hoe misy rano miditra izany. Andraso hoe tsindriana roa reto bokotra reto sao dia mivoy ihany. Lehides, tapaka koka ilay jiro tsy vanina. Hatreza ny iainana zoika mangidy toy izao e. Mba misy malala ve fa betsaka ny loza ty ambadika tsy hita masa teraka ny fahatapahan'ny herinaratra. Ankoatra ny fampitehany asa fivelomana sy ny fananana. Resay e, mifona. Potika ny fiainana ray manontolo. Mena mangidy tsy tena re tompoko. Efa resa efa zampitsaliana tsony e. Mahaverenina jiro vako ato fa mitady izay zoky sy ny reniko. Avereno!
tena rehaka be zany. Mena tsy avoaka tsony. Raha nefa manomboka miditra tsikelikely tanàna sansary. Efa ketrokely sahady. Mbola misy tara-pazafana kely ato. Mbola tsy alaka izany ny andro. Fa rehefa ho avy indray izao ny hariva dia ho maizina tanteraka ato. Dia inona no azo aho? Neny aho! Sitraka Jeso azy eo vonjeo ary! Est-ce que je peux organiser une autre soirée? Tena je m'ennuie trop ka. Faut malaly ianao nandany 30 millions d'ariary nanaovana fety. Mba pôzy kely indray aloha. Namanao aza mbola reo matory tsy tafody ka fety inona sahady. Tonga dia tohizana zaniko. Zao raha vao mivoaka ny vola famatsiana momba ny vona sy ny loza voajanahary dia alefa ny ivelany ianao. Any ianao manao fiainana aloha fa ohatra no ratsy ny eto. Maty eto ny zanako. Mety koa fa tsisy avenir intsony fa aleo no vidanina trano any dia any ianao manao fianarana. Raha araka mitaditra azoko potika tanteraka ao ivelany ao. Aleo mihitsy aloha izy ny simba. Dia ho maromaro koa maty mba hafana mahazo fanampiana faran'izay aingana sy bebe kokoa. Afaka manao soirée avy zany izay genre hoe film sy misakafo fa tsy fety be ohatran'ilay omaly. Fa zaho koa tsy hipetraka ny ivelany zany raha tsy toy izao situation quoi. Fa so ihany ry papa fa nanangona jubasha tsika tamin'ilay nanao provision sady tsara ilay izy ny vita amin'ny voankazo. Misy karazany tsirodiny, manga, de cocktail, de orange, de mananas, de goavy. Fa iverenako le resaka teo anaka. Any ianao sady afaka manao shopping gogo sy mitety magasin luxe sady malaza. Zany? Dia afaka manao fety koa anao sady anatra ny fianarana avo lenta. Inona mbola tadiavina mihoatra an'izany anaka? Efa tsisy nininona tsony atenainao eto. Sady tsy mijanona eto izany ianao fa efa ho avy koa zao ny arety mandringana. Arety nino izany ry papa? Aza mety alala amin'izany ianao fa mbola tsy zaka ny adohanao zany. Eo anao aloha fa mba anao siesta kely Zara koa aza tsy mijanona ny orambe fa sady mampitombo ny famatsiana no mety mahatonga tany amin'ny famafana trosa mihitsy raha zao fahavoazana zao. Sady mba misy akanaina mba tsy mivoaka ny trano. Benkosy mahafinaritra ve zany mahita an'ilay zavatra potika be dia be toy izao? Tsy hoe mahafinaritra fa zavatra efa hita fa impossible manarina azy na tsy misy an'izao lozo zao aza dia avalao ampiany fa tsy olana. Velona foan'ireo baribaritra manao vente en ligne ireo dia velona foana. Miampy selfie any amin'ny bus manidina. Zaho kosa aloha tsy hitsika eny ambonin'izany bus manidina amin'ny papa zany jiro tapaka lava sady tsy mahatosika ninonino io. Chargeur-na telefona aza tsy voatosiny rehefa anao ny ataon'izay izy. Imagine hoe tapaka ny jiro dia avy be toy izao ny orana nefa papa tafitsika eny dia latsany varatra eny ambony eny. Ohatrany tsy compatible amin'ny pays tropical izany busnao zany Mangina ianao fa tsisy hainao zany. Tsy nisy ny tenanao akory teo hoe taingina zany ianao anie. Ny olona angahandokanao zany na ataonao rokola ny clan vary. Ny olona andokanao raha ataonao tsara be ny lalana. Ataonao manara-penitra fitsaboana. Zavatra antokafa ny vahiny no ilaina. Tsy important izay olona anao anany fa rehefa hita ny firenena lehibe fa misy zavatra goavana mitsangana dia au moins hainy fa nanao zavatra ianao. Tokony io ilaina fa tsy asa sorika alakely sady tsy mahay manaja zavatra. Manao lalana tsara be anao androany. Sortira sy tiako fotsiny iny rapitso. Bonne siesta papa Za andeha hijery film hiaraka amin'ny nama.
fandohalika ny rano. Raha zao angamba misy court-circuit dia veloma ary tany. Tsy maintsy mandraisiny nyctophobiako andro anaty tiako na tsy tiako. Fa raha tora neto efa safotry ny rano vao atsiaro tena. Tena tsy maintsy mitady hevitra ivoako ato androany. Ilay miantso vonjy aloha tena tsy misy aheno mihitsy. Hevitra fa ny tokony tadiavina. Inona reny ataoko hoe? Manahoana ary izay valipity ihany. Tena tsy zatra n'ilay tsy mahita anjanako elabeaka. Nefa na telefona etsona azy tia tsy misy. Aza midina any ambany antsony ianao ry sitraka fa efa feno rano ao a. Ny janona ty ambony foana. Ny court-circuit izao natahorana. Tena tsy te tantara amin'ny zava-toza hitako ivelany ao aty. Kapokary ve izao sa inony? Tsy veniko fa tsy mbola nanana atao ohatran'izao hatramin'izay niainako. Baitoko. Misy an'ilay telefonako anankiray iny ka eo. Ary adiniko tanteraka ny fisiny. Afindrako ao ny pisoko aloha. Dia aka vaovao ny valipity ahy. Sanatria ohatran'ny olona tsy manakavana ilay zaza. Zay. Mahazo réseau kosa kai ka. Dia mahatsara an'ilay telefona taloha. Sady mateza batterie ny tsara réseau. Ary aloha atsona amin'izay. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Ary message vocal ny valipity zany. Andraso hoe averina fa sendra problème na réseau kosa. Tena maty mihitsy ny telefona ny any. Ary andraso hoe jereko amin'ny efitrano fa ohatra manana zandakily fandraisan'ny noty izay valipity. Toa misy numéro an'ny namany akaiky rehetra ao anatiny iny. Ty kosa kaika. Ty mihitsy. B C Carmen. Aleo tsona. Zay kosa fa misonona. Allô? Allô? Mademoiselle Carmen? Sitraka azoko ny valipity ihany ty? Manahoana? Eo akaikinao nga izy? Mba omeo ahy hoe? Aza be vazivazy fa za renge mba saika tena aminao hoe mba meo ahy izy. Valipity efa omaly any dia fanody io. Ary ahoana aloha nahazonao numéro-ko e? Tena mba aza manany ihany re moa fa olany ihany ny crédit-ako fa omeo ahy valipity azafady indrindra zokony ihany ho aty. Fa iza manany ihany e? Ianao zao no tokony hiteny amiko hoe ahoana nahazonao numéro fa strictement personnel ty. Ataoko mahity valipity indra izy nanome anao numéro-ko a. Ohatra manirikiry azy zany ty zazavavy ty a. Mba meo ahy aloha valipity io azafady. Désolé mais je ne parle pas avec des inconnus. Tena zaza tsy manjary koa iny raha zaza. Aleo verina tsona fa nitapahany le teo. Tena tsy mandray. Aleo sisy tena ihany. Allô? Azafady re. Aza tapahana moa fa resaka matotra be ny ety e. Hitady amin'ny valipity azafady. Efa hoe tsy atio ahy izy. Omaly alina tokony tamin'ny tsivy sasany teo izy ny ala tety fa nisy fihetsika tsy tiany dadanay nataony. Tena sainy dadanay nandeha izy. Maninona tsara? Aza tsy ampy taona ane iny. Dia avelanareo mandeha irery amin'ny tsivy sasany alina. Tsy mbola tonga atao trano izy hatramin'izao. Mba hainareo moa fa zava-dozany ny trango ao ivelany ao amin'izao e. Tsy problème anay zany ramosea. Nomena frais taxi izy fa tsy hoe nroahana fotsiny. Tsy mahalala fomba be ny anabavinao fa mihaino resaka dia tsy tiany dadanay. Zay fa zao tsy atrako ilay filmako fahadalainao aka.
oay ary to voatifitra le sipa fa naninona io mitantarao kely aloha fa za tsy naharaka ka tena zany na mataitra izy fa mbola hijery film ahona loza ray loza roa fa tia voatena loza ahoana nilazako an'iny fa tsy hitany valipiti ary efa homaly alina izy miala tany an-trano de monsieur Gaspard ay me hoe raha Andriamanitra fa tena tsy zakako zao ka aleo raha nga tonga dia tsorona mantamineny efa zao ve ny zava-misy dia mbola fenina ihany aleo iandro mpamonjy vona alohan'ny resahana amineny tsy misy mandray tena hoe tsy misy firaharaina ny vahoaka mihitsy na dia kely aza raha sendra mitaraina amin'izao ianao dia ianao indray no migiadra fa lazaina hoe tia ambolikorotana nefa efa zavatra miantra manainy izao tena tsy rariny aleo fa fananonanomaso dia hitraka fa mbola hiatrika ato mangotraka ty resaka aminena avetrana efa miany andrazaka tsy valana eto ve moa tsy misy amonjy an'izany eto akory neny tony aloha ianao fa tsy maintsy miresaka sika tsy mila torana tsy mila mitomany tsy mila miantso vonjeo fa miaino ianao dia kalma fa misinna ry sitraka andro fa efatra fa misinna hoa aza masosotra ka neny tsy ty valipiti tsy hita hoana fangamo tsy hoe lasa nanao soirée pyjamany amin'ny namana izy zay tokoa aloha ny antony alany tetomaly ka zany ene hoay fa tsy anoana izy ange fa nakaiza zany hoe tonga tany any izy fa ndroany dadan'ilay namany fa atao hoe miaino resaka zany ony maninona tsara dia aiza zany ny zanako zava-dozangeny zavatra mitranga ho velany ao orambe avandra kotroka varatra ny zanako ororo tany maty anyny zanako ny zanako hitako moana nofo ratsy be ny zanako ray olona tena tsy possible ny ahitana azy amin'izao situation zao ay tsika tiaty ambodrapeto ny toerana nalehany any amandry tsara tsy efa ho 30 kilometatra ny elanelany maty ny zanako mositraka atsoa le manam-pahefaranaovako azy tena tsy rariny kosa zao ka zazavaritety 5 taona be anao alefanao mandeha rery amin'ny andro alina tsy mety zany neny aza mitady loza re ka tsy mety atody miady amam-batony ianao aloha zany andeha hitady azy any amin'ny fomba hoana ka jereo ary ty orana tsy mety mitsahatra mivaratra mipopoka takininona dia raha maty any kio ianao eto ty ho aetsoko azy fa misy part de responsabilité ny koa ny zao zavatra zao ty ary dia kalma ihany aloha tsy possible kosa aloha zany kalme zany amin'izao zanako neny tsy hita Allô neny valipiti any ty meo any dadanao azafady tsy aty valipiti efa lasa aloha dia ny aminareo any izy fomaly tena tsy mahazo resaka mianakapy zany tra olona za zavindiavindiaina kely azafady fa tsy zazakely ohatranao meo any dadanao fa tsy hita ny zanako papa quelqu'un est en train de me harceler au téléphone eto ty hoe mandany ianao antonga dia mandeha miafina amin'ny chambre secrète assez 20 maman dia sève tracé mibality ty appel ty malaky allo izy ianao mandrahona ny zanako zany azafady
mba hainao moa fa enregistré sy localisé avokoa ny resaka eto aza diniko fa mihana manam-pahefany ity raha miarina ianarako reny valiko ty a et là notre discussion sera une discussion entre un père et une mère qui protège de sa côté son enfant tsy misy idiran'ny resaka manam-pahefana civile toko azafady tsy ta zanako tompoko rehefa noroahanareo nandeha boto maly alina tsy miverina izy hatramin'izao manam-pahefana ianao tompoko ary mahalala tsara zavatra mitranga ho ivelany eo cataclysme naturel de haut degré tsy mbola fahita no miseho amin'izao fotoana izao any ivelany any zanako tompoko tsy haina matina velona sady nictophobis tsy amin'ny fotoana ka manengavy anao avany efa olona hitady any satria ianao koa ny responsable amin'izao e fa ny zanakao no iza madama anao ny rahana olona hitady azy manokana tsy izy rery mirenireny eny an-dalana iny amin'izao fotoana izao fa betsaka ampafirin'ny 4 be dia be tsy manan-kelofany reo zanakao ka raha tsy roanao zanako tompoko dia tsy tradoza toy izao tadiavony zanako tompoko ome baiko ny olonao hitady ny zanako fa mba manazanaka mitovy taona amin'ny tionga ianao sady namany toy ny maharary anao ny zanako no maharary amin'ny zanako ndray mitapahany raiko localisé ve le appel teo mety tsy olona anatin'le camion pompier tsy mataho-dalana azy zao dia zao tonga dia aretena le madama be vava teo ajanona daholo ny intervention rehetra raha mbola miasa le camion iny ihany ny tsy atahoranao lasany rano amin'izao peu importe na mamonjy aina na manavitra olona any amin'ny trano miotsaka na inona ajanona daholo fa lasa misambotra an'le madama teo eto mbalana ny rano maizina tanteraka ato rehefa nanantona ilay olona manao akanjo mainty be anaty maizina iny dia nakipoko ny masoko niezaka nieritreritra tara-pazavana foana sany an-trano nataoko isaky mitady anantona izy dia akipoko foana ny masoko mbola torana loatra eto kely anefa nyeriko satria roa alandroany azy izay nitafiditsika ato anaty ascenseur ato tsy ny sakafo anaty tahotra ny instinct de survie sisa ny mampitsora any izay sitraka sy niny tsy malala akory fa miady amin'ny fahafatesana ne ahy salay zaza mianta nilana rovana lalandavany tsy maintsy miatrika ady rery oe ohatra maheno olona miresaka zany tena olona zany aleo ihany tsy vozy fa sendra misy maheno ihany fonjeo fa tafidiko ato anaty ascenseur tompoko andriamanitro tena miakatra tampoka vetivety zany rano zany maty vavako toy zany rano zany fonjeo takaka tanaty rano aty ty farafarany ty sendra misy maheno ihany fa tena kenta sempotra velomaneny fantatrao ve iza ny yaourta brasé tsara indrindra eto Madagasikara la yaourta malefaka tsara ery la yaourta manan-karena protéine sy calcium sady tsy misy additif la yaourta fouettée tena vita koa aza mitady soa ny yaourta brasé izy no yaourta brasé tsara indrindra malefaka ery sady feno protéine sy calcium mbola eo foana ve
faingana ary anandrana iray amin'ireo partahana na ny yaourta brassé izy sy ho diso fanantenana ianao. Yaourta brassé izy, lay brassé tsara indrindra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Izy, le meilleur des brassés. Indrive zany tratrin'ny krismasy ary indrive manahoana ny fankalazana ny fety miaraka amin'ny Orange. Mazava ho azy fa maro ireo tolotra Orange izay ifampizarantsika faliana. SMS miaraka amin'ny BSMS Flex, internet ho an'ny rehetra satria lasa tsy misy engagement no e-fiber. Ray volana maimaimpona ho an'ny tolotra smart. Fiaina ambidy amin'ireo telefona sy smartphone. Mbola misy kado rehefa manjifa tonga avaingana amin'ny botika Orange. Atsidiny ny page Facebook sambatra ery no LG miaraka amin'ny Orange. Orange, eo anilanao. Ary tena sokatra le ascenseur. Natosika ny rano mivoaka ihany ndrehatra daholo koa ny jiro. Afitra, tena afitra. Misaotra an'Andriamanitra. Ireo mpiasan'ny hotely nanantona. Azafady indrindra tompoko, mangatsiaka be tena betsaka kay ny olona vao mafy tato amin'ity hotely ity raha izany. Araka ny resaka ataon'ireto olona reto dia vaky noho ny hery tafiditra ho ny varavara-pitaratra na ny be vity reto ao ambany ary niditra ny rano. Lena no izany ho ny groupe électrogène ka saika tsy velona raha tsy izao. Tifitsana ary sisa sy nahafaty tena mandray anjaikitra tsy ty hotely ity ka. Tifitsana ary sisa sy nahafaty tena mandray anjaikitra ty hotely ity ka. Ary manome consigne anay rehetra indray tohatra ry zareo izany mba hiakatra etazy ambony hatrany. Efa feno rano koa mantsy ato amin'ny 3e étage atoko. Aleo tsy taraikiraiky fa anarako olana dia efa kely ihany ary izany heriko izany. Tafakatra aty amin'ny 5e étage ihany izay. Narosy vity mafana sy ny menakanjo mafana avokoa. Navelatra amin'ny tany daholo ny kidoro sy ny hotely dia samy midaboka eo daholo izay rehetra. Ny olana mikija dia mikija. Manomboka miakatra ny hafanako. Tena manafy misy vazaha iray tena marary be koa io. Ary toa mandoa rano izany. Mivoaka mibotsibotsina be dia be koa ny vatany. Tampoka teo dia rakotra. Andriamanitra, loza inona indray rety reraka ka. Aleo aloha ka zorony dia ezaka ka torimaso. Aleo aloha nafatra n'ity olona eto akaiko ity mba hamoara sanatria misy loza. Sanatria mandry fizaha resto reto indray no ilozan'ny olona eto vao loza. Tsahatra ihany tafidrifotra. Nahatra 3 andro sy 3 alina. Rehefa nalainy zandarima tetony eny ka tsy nanaiky nanaraka fa hoe mbola hitady an'ny valim-pity dia niterenanao taratasy fa tsy hamoaka n'iny resaka iny na amin'iza na amin'iza. Raha tsy izany hono dia miaina ny manefa. Na moronana dosie hono na hikada mandra-pahafaty. Rehefa anao règlement de compte amin'ny olona tsy azo azo dia eo ny eo ihany. Raha monjy ain'olona kosa isambotra ny tena tsy olona sy ny mpanao ratsy dia nofo izany. Manomboka mena ny rano. Hatramin'izao ora hitenenako izao tsy mbola niverina ihany koa ny jiro. Vao mipaika ny amin'ny Antananarivo dia aizina ny mameno ny tontolo. Sofa ny fandimby ny andro sy ny alina. Dia mamahazo ny anjaratara-pahazavana amin'ilay nahary mandritra ny tontolo andro. Eny aleo ataontsika hoe mbola anatin'ny fanarenana satria
betsaka ny zavatra potika sy rava vokatry ny loza anaty raviny sisaka ohatrany na tonga vary ondry bera fa andao aloha ilahatra vary eny vetivety ay kosa tsara kosa zany aleo jereko vetivety eny ary aloha fa ninany koa ary neny aleo miaraka kilao isan'olona ihany ange hony dia mba mahazo efatra kilao raha ohatra miaraka tsika mianaka sitra ny ahay marina tokoa zany aloha ka andao ange anary fa mbola maika fo maraina hitady amin'ny valim-potindray petadririndra-ngany dia atao fa zay no ange anao tsisy raharahanao afa-tsy ny tenanao ange eo ny tenako aza mosaka nygihadra mihitsy raha mba niady ny zoako zay ireo koa niny nahazo andrabenjy ny havana sy ny fiarahamonina ny namonjy sy ny fanometanana tao soa aloha fa namonjy raharatany ambanivohitra ry zareo dia tsy nisy natory tao tamin'ireny fotoan'ireny saingy fananana rehetra kosa dia simba avokoa raha mba nisy jiro indray moa zany zao ry sitraka dia tokony hoe mba nalefa Facebook ilay mba nitady dia vetivety dia miparitaka fa na telefona azy ty lobatiko andao ary ny ty mampijanona niny tsy azo vary eo any isika Andriamanitro menamena be toy ny rano volana tena fambaraloza hafa indray ty marina mamindra fo aminay Andriamanitro moka izay nikapoka raha nisy sy nentina taonay aloalotsokorotanina amin'izany sitraka ka jereo ty izy efa lalomaso kely re andao ary re anako tena natory be amarina ina koa sanoko taba be ato zany ary toa misy dokotera manao arotava be reto oay makany température-n'olona tsirairay izy zany raha azoko tsara araka ny zavatra hitako zany dia mizara roa avy izay vao avy voatsara ny sasany mandeha mamonjy fivoahana avy hatrany fa ny sasany kosa saraina aro vava dia atokany etsy anjoro-trano etsy fa inona ary zany ny anton'izao andrasany hoe inona izay resan'ny olona loza tondra reto mifindra mahafaty no lefa zanarary iny dia izay rehetra misy hafanana dia mijanona avokoa atao mise en quarantaine zany efa ty tena mangorangorana be sady misy hafanana be marina mafy io raha tsapaina tsy efa tafiakatra 40 degré any Andriamanitra apio dia sanatria koa vekatratranyzany aretin'izany sady amin'izay hoe mamonao anatin'ny 72 heures olona 5 sisany eo alohako dia anjarako tafity ty voarendrika maty neny miverina ny jiro ay andao hisaritra telefona aingana tena ohatra mahita volamena veranga mahita jiro miverina tena mafy ty ka aiza veranga ka jiro tapaka avy dia entina mbavaka tsy mbola nisy ohatran'izany miverina tokoa andao aingana sitrany ay mahazo na 20 fotsiny ihany azy sady tsy azo tokisana koa fa mety afaka tsasakadiny dia tapaka indray dia sady alefaso koa aloha ny tele jerena vaovao ampifelinatra ny tompo lasy tompo vavy no erako aminao karaha resana mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany manoloana an'izao loza amin'ny tatao amin'ny firenena izao dia hiangafeny sika mba ho tony tsy fahaolana ny korotana
marina fa loza voajanahary izy ty ary izay rehetra manararoatra mitady hitarika korotana ka milaza veriavana na fananana dia hiarany lalàna vetrana dia efa manao ny asa ny mpamonjy vona koa raha manan'olana ianao dia atsoy avetrana izy ireo fa vonona hiasa ho anao 420 ora tsy ankato. Izany no atao hoe tsindry azo lena sady tsindry azo lena ny tsindry bokotra. Tena hoe manao ny olona ho vendrana mihitsy. Atsoina azy izy tsy mandraika. Avadio any fa matezitra fotsiny. Andraso aloha fa ka makaleo ka tsy misy afa sy fandemetssaina. Mangina hoe niny azafady aloha Trangaretina fa hafa no hita tao amin'ny hotely iray lehibe tao amin'ny faritra Analamanga androany. Teratany vahiny indray maty rehefa avy niakatra amin'ny mari-panany. Nivoaka ny bontsina ny vatany ary nandora izy avy eo. Mamona ao anatiny 2.70 ora ty aretiny ty ary tsy mbola fantatra mazava ny antony sy ny fehviany fa karazana virus mahery ty aretiny ty. Rehefa natao fizahanandreo olona tao anatin'ity hotely ty dia fantatra tamin'izany fa 7 ireo olona nahitana soritra aretina ka mitazonina vetrany. Ny zanako neny nosy ty marina tabaka ndraiky eo le fatin-jiro tsy vanina matesany koa dia aza miverina ntsony e fotika tanteraka mihitsy veranga ny fiainan'olona makaleo maharomotra manirikiry ndrefitra koa ny telefa tratrany haute tension fa nanany efa mba kely sisa tavajanona mbola potika ihany koa totondry tsy mivokona amin'izao kosa aloha rangahy fa maty osatra. Orange eo anilanao nanolotra ho anao teo ny tantara eto amin'ny Record FM. Jiramaty nosoratany Andony Maraina. Arliva ny reny ilaina zoto tsiaro ny volatiana rajoelsoa no nanome aina ny tantara. nandray feo sy hinana totosa miary fi mbola itoy